reny aloha ny tratra fa zay tsy tratra ihany koa dia mbola mampite hitratra hoe roviana aza ny tena ho tratra dia zay fatafavoaka moa ny mampalahelo dia fa saika any amin'ny firenena any Bangkok ho ny voatratra ndraiky io ny sokatra ohatran'izao taria Komoro ny nisy volamena zao kilao taria Maurice ny nisy andramena zao conteneur reny moa dia tsy mbola hita marina zay tena ny afarany inona ny zavatra misy mitranga satria misy ny taridrano akilaila misy ny mpanao rainazy eo anatrehan'ny fitantanana ny raharaha amin'izay fanondranana raha tsy ilaza fa tsy zay hoy fanondranana an'ireny are-pirenena ireny isika na ny olona ihany koa ary moa zao fa ondrana tsokosoko ny vehivavy ampiasaina ny Liban, Koweït, Arabie Saoudita rehefa tonga any moa dia efa iarahantsika mahita sy mahalala ny zavatra misy mitranga niara-ny fanolanana mizaka ny tserany aina satria misy ihany koa ny atao hoe sampandraharaha mikarakara ny fandefasana an'ireny fanondranana olona tsokosoko satria ny fanjakana dia efa namoaka lalàna ny hoe tsy tokony fandrarana an'izay ny fivoahana izay ny ministra mimponina tamin'ny fotoana androny Ramatoa Nadine Ramaroso tompoko vavy Nadine Ramaroso moa dia efa nisy niezaka izay nataony kanefa dia indrisy moa fa efa dia lasa nandeha ny ho lalana any amin'ny varotra ny fody izy asa raha nanaraka azy avokoa ireo ezaka rehetra izay ny tanterahany ny amin'izany fitsonjovana ny mponina izany fa dia reny ny zavatra misy mitranga asa re ho avy teny fifidianana miakatra trany ny isa izay hoe aneo ny fahavononany irotsaka amin'izay hoe fidiana ny raha ihany aloha tsy maintsy tafiditra efa manomboka any amin'ny valo amby roapolo any efa nisy indray tamin'ny herinandro iny ny laza ny fahavononany iroso amin'izay ny hoe isa no fidiana izay dia tsy fantatra intsony tamin'ny herinandro lasa iny moa nisy fisehony zavatra hafahafa tamina mpitandrina iray izay efa fantatsika loatra isan'ny tena nisongadina ihany koa tamin'ity herinandro ity ny mahakasika ny herisetra niantra tamina mpitandrina iray tsy isa fa ny pasteur Mayol moa zany teny Mbopoteny vohitry ny fo zay le fo izay moa fo rano mafana izay rehefa zao ny olona zao tsy tohinina na zavatra kely tsy eritreretina korery dia efa iteraka zavatra tena ohatra zao raha senora mandeha eny an-dalana fa ny olona mifanena sy hitanao endrika eny an-dalana vitsy no ahitanao hoe misy fitsikitsikina fa raha voadona kely dia mifampivandravandra be ohatran'ireny endreny ka ohatran'izany ny zavatra nisy nitranga niteraka fikorotanana sy fa maizan'ny fiaran'ny fikambanana moa zany ina moa zany le fiangonana apokalipsy eto Madagasikara satria ity fiangonana ity moa zany reny fiarakodia rehetrarehetra reny dia ny fiangonana avokoa ireny raha ny fahalalana azy ka dia nisy an'izay ary dia efa nisantatra an'izay le fampihavanana azy zay sahady ny pasteur Mayol ary dia zay le hoe mandeha fitromandina atao laferana fa tsy miaitraika ho vasoka atao lohalika eo anatrehan'izay vitsy ny olona amin'izao fotoana ny hoe manaiky an'izay le fandeferan'izay aloha amin'izao fotoana eny fa na dia ireo mpanao politika ny eo anivon'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy moa amin'izao fotoana izao miteraka resa be eo anatrehan'le anjatonjatony lavitrisa izay tediaviny amin'ny fampandehanan-draharaha misy ihany koa ny fanadihadiana izay atao amin'ny hoe resaka kolikoly anga eo anatin'izany tsy fantatra intsony aloha fa dia efa nitanterahana aloha teny mivohitry ny fo izay mba tsy le hoe tao anatin'ilay fo rano mafana nanehoana ihany koa le hoe fo mitempo fitiavana ao anatin'ny fihavanana sy ny firaisankina ary ny fifamelana ao anatin'izay le hoe fifamelaran-tanana izay ka dia rehefa nazava ohatran'izay ny resaka dia na dia nafana aza ny fo dia manao sahala amin'le hoe fihavana molotra ka tezitra voan'ny fanantona ho rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity zay nanoloana ny savorivory zay nitranga teny Ambopana Simbasina May sy ny fiarany tondra mpiambina ny pasteur Mayol dia nanatanteraka valandresaka ao ampanao gazety ny pasteur Mayol eny amin'ny hôtel Anosy ohatr'izay moa zany nitranga zavatra teo fa rehefa tonga tany an-trano moa za dia neny amin'le kitaba be ao ny tobila tsy afaka dia lasa mihitsy any nivoaka andeo zaho any hijery zany situation zany fa izao roko aloha ny voamera tondrim-palefatra satria na anatin'le saotaka be amin'le vahoaka be eo zaronay moa dia tena marina mihitsy ny teny tao hoe fampiresaka tampoka miaro anao koa ry zareo sao dia hoe mety misy hoe fihetsika hafahafa zany fa le vahoaka indray moa tsy naninona anahy mihitsy zany le vahoaka zareo tena pasteur ozy izy tena vonjeo ny boakely fa tena azavela ohatra zao fa mba mangataka anao zay avairy zalahy dia za moa ny tena zareo ndao fa karakaraika ao fa tsy maintsy zao dia zao dia mandeha any aho mamoaka an'ireo le zalareo fa zany olona eto ambompo tsika olona eto ambompo mpiray tanàna
tsika indray veny andeha famono tsika indray veny andeha fahavalo fa izy moa tokony ambina anasy iarona koa raha tsisy tsika eto tanàna de hoe pastera merci zany fa mangatany mba avoaka ry zalahy mba avoaka ry zalahy zany de rehefa mba avoaka zalahy nge de milamina zay ozy izy fa lehibe kely mba miasa tsisy asa rozy izy nefa izy ndray voatazonao zay zany a efa mialatsiny tamin'ny vahoaka tamin'ny izy vralahy mialatsiny koa tamin'ny lehibe ny fokotany de nandray andraikitra ny amin'ny famohanany zareo sy ny fikarakarany zareo ary mbola tsy de salama zany teny taminy hoe dao fa raisiko andraikitra ho any fikarakarana ny fitsaboana romboralahy am'izay mbola mety tsy fahasalamana ho avy zareo anteny tamiko hoe pastera zay izy mba mangataka aza mba torena zay ozy izy fa tena ina no anay vady amanjanaka hoe sososo de tsisy pastera mitory olona zany a tsika raha hitanàna eto tsika hifanombentanana zary alokanareo tiako ahoana moa zany mitory anareo taorin'izay dia nandeha teny amin'ilay toerana nisiny savorivory ny pasteur Mayol ary naneo fialatsiny ampahibe maso tamin'ireo fokon'olona teny Ambohipo. Voalohany dia misaotra betsakatsika rehetra tsika ponina eto Andohamarobe zao sy ety Ambohipo zany mba afaka lamany ny antso mba ifampiresaka hitondra ny fampihavanana izay tokony ataontsika eny amin'ny zavatra nitranga omaly. Voalohany indrindra dia mametaka ampialatsiny be tabe mihitsy satria dia areo zavatra tsy nety zareo le mpiambina anay reo rehefa nandraisanay fepetrika nanomboka tamin'ny omaly arivo zareo reo zany. Rehefa mifampiresaka androtota niaraka tamin'ny tompon'andraikitra sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna dia niravina ny olana ka nisy ny fandorana omby roa nataon'ny pasteur Mayol ho nofikana amin'ny tampihavanana ho an'ny mponina Ambohipo sy andohana Manoseza. Orakoraka sy fakasitrahana no nasitrin'ireo vahoaka maro tonga teny toerana ka tsy nanaiky izy ireo raha tsy nanatitra amin'ny pasteur Mayol hatrany an-tranony. Arak'izay tokoa dia izay tsy miady olombody fa ny tofo mamosavy so fianatra tsara fanao ny mendrika fakataka amenina be mihitsy hoe efa tamin'ny enina koa ngambany somary maizimaizina tsy ela mizavatra hay fa makifindra amin'ny anankiray moa zany ny pasteur Mayol izy ihany koa efa hitantsika fa efa milay ao anatin'le zavatra ohatraohatran'izay a dia fantatsika loatra fa izy omban'ny ray dia le Andriamanitra efa niantso azo amin'ny asa tsara rehetra hitantsika arak'ireny fa tao anatin'ny filaminana sy ny fahatoniana tanteraka nandraisany vahoaka azy tao anatin'izay le resaka hoe fampihavanana zay verina hoe sofianatra tsara fanao mendrika fakataka ve anjarany tsirairay ny mandray ny lesona eo anatrehan'ny zavatra misy ala am'ireny firifiry re ny mpanao politika izay mba manana hoe tena mbola nateo azy ny fitrotro ny vahoaka ohatraohatran'izao teo anatrehan'ny zavamisy dia rehefa mba nisy ny fifanazavana ny resaka dia ohatraohatran'izao ihany ohatran'ireny zavatra nisy zay ka irosona ny fifidianana hoy dia ny fifidianana filohan'ny firenena idirina any amin'ny repoblika faefatra zany zay afaka volana vitsivitsy isis fa isaisaina eo ihany dia efa samy miezaka tamin'iny herinandro iny dia nisy ny fampisehoana tamin'ny fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety an'ilay logiciel zany izay itsirihana an'izay lisym-pifidianana izay hoe ahoana sy ahoana sy ahoana inona sy inona sy inona no tokony tanterahana mba sazema moa izy samy fahendrena zay dia ilazako azy andikako azy amin'ny teny malagasy mba tsy hanasiana sira azy mba tsy de tena isy loatra ny hoe indro kely mpandrafitra fa mba tena ny tonga lafatra moa tsy misy fa ny ezanany mba anakaiky an'izay ity fifidianana ity mba tsy ohatran'le fifidianana teo alohan'ity izay ho tanterahana ity ny zavatra isy sy tranga dia leo misoroka toy izay mitsabo mba tsy hanosala misorobato n'ilay jamba ka vovo ilana mba tsy hoe fanafody aorinan'ny fahafatesana ny filohan'ny tetezamita moa tany amin'ny tanàna kely maso tany tany Chine zany dia niaona tamin'ireo mpianatra malagasy zay atao hoe mpianatra malagasy zay efa fantatsika loatra nisy n'ilay tantara fahafatesan'ilay mpianatra iray tany vokatry ny tsy fananany vola hiatrehana ny fitsaboana azy efa tonga soa teto an-tanindrazana moa ny nofo mangatsika an'izay tovolahy izay ary dia nisy ny fiaonan'ny filohan'ny tetezamita tamin'ireo mpianatra dia ataoko hoe ny akangasisana namborana ny vary sisa kavandra ny voaloboka sisa ny otazana ny tapaporoana sisa tsy may eo anatrehan'izay ary dia fantatra ihany ny zavatra sahala amin'ireny ny zavatatra ihany ny fampanantenana ny hoe hojerena akaiky ny momba anareo sy ny ohatran'izay tsy maintsy zany foana fa raha tsy mahafoy kakana hoy tsy mahazo trondro fa dia matorotorifa naterana hena eo anatrehan'ny zavatra misy asa anao ahoana ny fiatrenan'ireo any amin'ny firenen-kafa
izay ny any frantsa ohatra maro maro saika mahenika ny zorony efatra sy ny lafi ny valo moa ny fandratona fahalalana sy fahaizana ho an'izany mpianatra malagasy izay sendra ny vitana tsara ka mba nahazo an'izany na de tamin'ny lafininna na de tamin'ny lafininna fa atrehana aloha ny fividianana misy indrindra ny resadresaka ny fanaovana tamina tompona andraikitra iray ny dokotera vonjosoa raha faralahy malala hoe aina keo any mba mamonjy ho amin'ny soa anao ny soa ho asoavina eto amin'ity tanindrazana malala ty hiary ny tena fahalalana isika ka dia trandraka telo olona telo zay mitady antsy mitady anambaka mba tsy isin'izay de ho arahantsika ny fanazavana izay entiny indrindra hiatrehana amin'izay fikirakirana ny solosaina mandritry ny fifidianana izay raha mpitso alady kosa no manome fotoana ireo mponina eny amin'ny fokotanina Ambohiposy Mandroseza ny pasteur Mayol ary iso moa ny fanatanterahana ny nofikina amin'ny tampihavanana iso ny ombovonoana taoriana indray ny zavanitranga vontsela akory zay araka ny fotoana izay ny fanomezan'ny pasteur Mayol sy ny mponina Ambohiposy Andohany Mandroseza dia raha ampisy no hanatanterahana ilay korana be amin'ny omby ary koa androrana fitaovana ho an'ireo mpanalao rugby, baolina kitra, kickboxing sy ireo mpanalao fanatanjahantena eny an-toerana. Raha araka ny resaka dia fantatra fa efa vonona avokoa ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fotoana rahampitso io dia akotrika ny fiarahana amin'ireo fokon'olona Ambohiposy Andohany Mandroseza. Fantatra ihany koa fa dia tsy ny eto Ambohiposy Andohany Mandroseza intsony irery no iarahan'ny pasteur Mayol miasa fa ho avy ny fiara-miasa amin'ny fokotany rehetra mandeha any Madagasikara ary efa eo ampiandrafetana sy famolavolana izany ny teknisiana avolenta ao amin'ny serasera miara-miasa amin'ny pasteur. Ity mpitandrina ity izay mbola manamafy fa ny fiavahany dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny ampandroso'ny firenena ka aminy dia aleo very sy kalakalam-bola toy izay very sy kalakalam-pihavanana. Mimarana io ihany koa moa no niona ny pasteur Mayol tamin'ireo mpitso vahoaka ary olo manakaza sivily sy miaramila miaraka aminy ka nanatanterahany ny fitaom-pivavahana lehibe teny Ambohijavy. Nandritra io fotoana io dia mbola nanamafisany hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminina azony telo ambin'ny folo taona lasa izay fa dia ho lasa filoham-pirenena malagasy izy amin'ny ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Araka ny fotoana izay ny fanomezan'ny pasteur Mayol sy ny mponina Ambohiposy Andohany Mandroseza dia raha ampisy no hanatanterahana ilay korana be amin'ny omby ary koa androrana fitaovana ho an'ireo mpanalao rugby, baolina kitra, kickboxing sy ireo mpanalao fanatanjahantena eny an-toerana. Raha araka ny resaka dia fantatra fa efa vonona avokoa ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fotoana rahampitso io dia akotrika ny fiarahana amin'ireo fokon'olona Ambohiposy Andohany Mandroseza. Fantatra ihany koa fa dia tsy ny eto Ambohiposy Andohany Mandroseza intsony irery no iarahan'ny pasteur Mayol miasa fa ho avy ny fiara-miasa amin'ny fokotany rehetra mandeha any Madagasikara ary efa eo ampiandrafetana sy famolavolana izany ny teknisiana avolenta ao amin'ny serasera miara-miasa amin'ny pasteur. Ity mpitandrina ity izay mbola manamafy fa ny fiavahany dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny ampandroso'ny firenena ka aminy dia aleo very sy kalakalam-bola toy izay very sy kalakalam-pihavanana. Mimarana io ihany koa moa no niona ny pasteur Mayol tamin'ireo mpitso vahoaka ary olo manakaza sivily sy miaramila miaraka aminy ka nanatanterahany ny fitaom-pivavahana lehibe teny Ambohijavy. Nandritra io fotoana io dia mbola nanamafisany hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminina azony telo ambin'ny folo taona lasa izay fa dia ho lasa filoham-pirenena malagasy izy amin'ny ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity.
Nangorom-potsy ny tokotany malalaka ny fokontany Andohany Mandrosezatra Sitry dia avahoaka marobe no tokana maliny antsony pasteur Mayolla tamin'ny fantanterahana ilay enofokena amin'ny tampihavanana izay nanolorany omboroa ny fokon'olona. Nilaza ny pasteur Mayolla fa aminy dia aleo ny very-tsikarakara-mbola toy izay very-tsikarakara-pihavanana ary mbola ny ampiany ihany koa fa sambatra izay mampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia zava-dehibe atsika tsy hamofonta maro tsony fa dia zao ny firaisan-kina ny firaisan-po ny fifankatiava tsika samy eto amin'ny mpivarotra Ambohiposy Andohany sy ny manodidina tety ny firaisana faharoa itsika ny tokony fanometanana zaza dia lazaiko anareo araky reny resako reny ozy izy reto ekipa rehetrarehetra reto ireo paster ty Ambohiposy sy ny manodidina firaisana faharoa zay miambina anao dia io ny porofoin-jareo io ny alizy fa rehefa mba voakany ianao mpiambina anao miambina anao fa reto amin'ny tanàna manomboka amin'izao aza matory ianao fa zay mpiambina anao asiorakoraka be zany da ty mahazoazan'ny olona indrindrandrindra fa ampanao politika tsy mahazoazo a mihitsy atahorandrala mafy mihitsy dia atao zay fomba anapitena atao zay fomba analana baraka dia aratsiana izy azay dia fironona daholo zao rehetrarehetra zao amin'izay olo zany ny olona zany lasa tsoty atsy ankalo dia vity pasteur Mayolla Ambohipo zalany vita fa pirofo fa mijoro tsara tiako zao eto Ambohipo oragoraka be Afaliana sy fankasitrahana moa no nasehon'ireo fokon'olona ny fahatongavan'ny pasteur Mayolla teny am-toerana akana dia nirotsaka aza ny olona dia tsy nisy niala fa dia niaritra hatramin'ny farany. Nisy ny efisorona izay nataon'ireo solotenan'ny fokon'olona sy ireo tanora mpanao fanatanjahantena izay notoloran'ny pasteur mivady fitaovana toy ny maillot ball ary ireo kojakoja ilaina amin'izany. Anisany nahazo ny anjarany koa ny mpanao rugby, ny basket ary ny kickboxing. Tanora mantalenta tao tanàna ihany koa no nafana ny lanonana teny fa tsy nisy ny fakana artista na hampanakanto malaza avy any ivelany. Izany natao ny pasteur dia mba anapirofona fa tsy hijery hirahira no nahatongavan'ireo olona teny ary tsy propagande akory no natao. Raha araka ny fantatra dia tsy ny eto Ambohiposy Andohany Mandrosezatra intsony no hiara asan'ny pasteur Mayolla fa ho avy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ary efa eo ampandrafetana ny famolavolana izany ny teknisianina amin'izao fotoana izao. Ity mpitanona ity izay mbola manamafy fa ny fihavanana dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny ampandroso ny firenena. kabary izay nataoko teo dia hoe miverina amin'ny sotoavana malagasitsika atomboka ity fotony izany fihavanana izany satria ankehitriny manko ohatra hoe manakihana an'ireo rafitra napetraka fa any ambony miainga ny fihavanana nefa ny fototany
zay fototra tokony faneraseran'ny fihavanana tsy voajery mihitsy ka ety fotony no hanomboana an'izany dia misaotra amin'ny paster zay nanomboka an'izany ary zay no niteneniko tamin'ny kabary zay nataoko hoe aleo modely zao fanomboana fihavanana ety amin'ny fokotany zao ka hitarika hatrany ambony hatrany antso dia mahafinaritra ny fihavanana zay aseho antsika ety amin'ny fokotany ary hiditra manerana ny Madagasikara amin'ny ray manontolo sy amin'ireo mpanao politika. Izay matututusa sunatao zao dia mahay mihitsy Andriamanitra satria nahoana natao nitodoan-tany misy azy ny pasteur Mayolla satria rehefa mipetraka teto izy dia ohatra tsy mifankalantika fa mandalo fotsiny fahitana azy ipisy fa eo takotrina amintsika lamina amizay tsika fa aza matahotra
sisina satria tsy tsanaovany livajaky samylay andolona koa maikainira tonga dia ameko afato aloha reo a satria mbola tsy mahafantatra atsika da hoe fampiarahava-kely vao ao ve efa milamina olona raha efa vitana nareo a ahetsiketsika kely amin'ny mama zalahy ahetsiketsika kely amin'ny mama dia ahitandreo hoe paster afaka hoetiko mandia aloha izany dia ampitsovany mifaly fasitesa asiorakorakopo amizay merci eny miarabanareo zahay ranasy ranabavy tonga voly maro eto makasitraka makatelinareo izahay ity zavatraty moa iaraha malala fa fihavanana ka makasitraka makatelinareo zahay voly maro eto ary makasitraka ny présidany ambony mandoseza sy amboipo ary makasitraka ray aman-dreny am-panahy tonga eto hanome zavatra ny tanora sy hanome zavatra antsika rehetrarehetra zay mombiveo volona eto ka soteaka mafe
Ary aoka tofintsika tsara izay fihavanantsika firesakilatsika eto izay sy tony andohany sy any Ambohipo ka aoka efa matsara tsika ifanaraka tsara ka romona ataoko an'izay a tehaka fotsiny a tehaka fotsiny a tehaka fotsiny a zay ary ratsy lavaresana fa ombeko ray aman-dreny be da be rehetra tonga am'izao fanasana ny fempevana zao miarahany pastera vaty koa am'izao zavatra natokony am'izao fotoana zao ny fokotany Ambohipo zany a dia tsy lavaresaka fa mino pastera fa mba tsy zaniky kalafo koa maneny Ambohipo fa mba ataonao oatra zao koa sao da tompo tehaka mahafiana président fokotany Ambohipo dia manavak'izay miala fiten'ny président zaka président Ambohipo teo mino izay président fa tsy latsa-danja zao ny amangina amin'ny fokotany Ambohipo sy Ambolokandrona sy ny zava-misy rehetra ao anatin'ny fokotany Andriamato pasteur Mayol Lamvady sy anareo mpiara-miasa aminy ny anareo chef fokotany manodidina Ambohipo sy Ankatso ny anareo komitina fokotany eto amin'ny Andohamandry Seza Ambohipo Ankatso tompo kilasy tompo vavy afaliana lehibe ho antsika Andohamandry Seza zay mandray an'izao lanonana izao afaliana ho an'ny mponina Ambohipo Ambolokandrona Ankatso Atsahamamy zay tonga manotrina antsika eto tompo kilasy tompo vavy hodina tso hotadina tokoa le ny zava-nisy raha herinandro lasa izay nisy ny savorivory ankehitriny dia tonga amin'ny fampihavanana dia araka ny tenin'ny mpanentana teo aleo veritsikalalakalam-bola toy izay veritsikalalakalam-pihavanana zany tokoa ny sotoavina maha-malagasy satria ankehitriny dia azo lazaina fa manomboka ho very zany sotoaviny zany isaorana Andriamanitra nefa fa tonga ny ray aman-dreny ampanahy tonga manelona zany sotoavina maha-malagasy zany dia ny fihavanana zay tena rere sy voninahitry ny maha-malagasy mihitsy hatrany ivelany atraizatraiza koa misaotranao zay paster misaotranao zay madame zay tonga manao an'izao fampihavanana izao tsy teny zay hoe nisy ny disadisa fa nisy kosa ny endrikely teo amin'ny fiarahamonina zay azo lazaina fa mpifanolobendrindronytsika satria aoka ho tsahivina amintsika fa i pastera mivady dia tsy olokavakory fa zanaka Ambohipo tsy olo-kafa amintsika izy ireo tsika na dia mbola tsy tonga eo amin'izany tanjonay zany ary izy dia atomboka ety amin'ny fokotany zay ety fotony zany fampihavanana zany fahatsiavany ambony akory ny hidiny na mpihavana ary tsy tokotoko tsy mifandray tanana satria politika no atao mahazovahana eto amin'ny firenena fihavanana malagasy no tandrovina fihavanana malagasy no voiziny ray aman-dreny ampanahy ka misaotranao zay pastera tonga amin'izany tazona lehibe zany mampiavana ny maha-malagasy tsy ho lavaresaka satria mbola misy ny teno ambarany amintsika mponina amin'ny fokotany telo manodidina ary aleo tsy atao hoe fokotany telo manodidina ihany satria misy solotenany Tsiadanao misy solotenany Ambatoroko ao misy solotenana ataontsika taratra izany fihavanana zany mba ho hitan'ireo mpitondra ambony fa manomboka ety fotony ny fihavanana maha-malagasy farany paster sotra anao amin'ireo fijerevana ny tanora amin'ny fitondranao ireto tolotanana ho an'ny tanora mpanao fanatanjahantena ireto tsy vitan'izany ihany koa fa taterahinao ara-bakiteny ny hoe nofikena amin'ny fampihavanana
dia misy ombro reo zay natodry pastera ho atsika ponina eto amin'ny fokotany manodidina. Tsy ho adiny ihany koa reo ankizy fa mitondra vatomamy ramatoa vadiny zay anamamina zany fihavanana maha malagasy zany. Sara nanao atolotra ainareo mivady amin'izany fanatanterahana ara-bakiteny ny fihavanana malagasy zany dia nofokena amin'ny tampihavanana. Soda tompokila makasitraka tompoko vady. Abereno. Abereno. Ora kabeh. Apoga saja apoga. Apoga saja apoga. Soda beta ketukula, soda beta ketukba. Apna bea. Nani bola tanuri. Ari sadi mila pastera va passe partout. Quand pastera letena monte na bere de Pagazan tena aragang ko jende to bando tanana retsa. Ko ja bando tanana bando akunge bando tanani. As bode koji. Okay. Kadia uludi lalua. Sora tiga bawoka maru abu pondun mar sese seman titlaret. Cigareta zetuga ba anata tera gantiwe. Ale beri kala Mula tu saya bersejarah dia banan dia mapastera namua dia masabawas bawe dia tu papiavara di sana kin katika redaret matutu gayet sana kin dor zanzig kera sana kin de vultiga de tu gatet fa la santat kurutanan pan sana ka de manta kusa dia mai mapiavana dia mera batika rete kura kabe Ara painel pun Presiden Fuktani, itu Tun Marses, si Presiden Fuktani, Ambupu, si Reu Sultanan Tanura, si Pano Panadate Naret, ara painel pun artista, Liva Jaksa, oke Liva Jaksa, ini apa? Ini apa boleh lama, bilanti boleh Liva Jaksa si Frontier, Andres teno boga marastas, oke. Oke, maaf bea. Hasil tim kita sama dengan itu noto pa babila mana bila sisi sah. Wita siksan pas sama tora pa. Asura kula kapra. Bagas kita. Dia sama de bea tika tia mufuta marchul pa de zau. Livresa kina, livresa pon pa katava. Tika sa metro ni ti farta bupujan dun marse sin man tigna tia tim fresa na paru. Tika tuklipan metanan. Sasa tela zagonero ara grande sakure uti jere to ki pare retalet ero pastera tia bupusin mantit na fresa na baru sai me abnano te yun profil zaro yun elije prema ba vokane nawa te abnano me abnano pare tom tanar marum kom zo akamator ero ba sai pe abnano asi uro kura ka pezane dati ma kwa nyul mana ini vida ba pono politika simas waswa mis ata ura jalami maf mis ya todos se fumba na ptena todos se fumba analana baraka de aratina risi ase de frunla dawon reta so ham jeun zan nyul zani la sa sutia tankal de vit pastera mayollo bubu jalan vida pa prufam jutar tik sole to bubu ura kabe Apoga saja apoga. Kabuka zanya si anau malasagan namin na sila pati betul na bosar. Fa arakin zawatan nisi diare panaton desa kapapyabanan na to buntong prosementyo tinagap ni tanura pa naman natandatin. Sina nirem pastela ni zareu. Wait, it's my chumenaw zay. Patyanga vina niya. Zay pastela tanuret. Misul betom titanan tivat si bomis cara na ti bomis manapelay. Pamamagatak se raso na to pastor. Bapiu se tanura na. Api se fa intra nga damatin ti bet na to na demanda bay pa natulot siya kay pa. Si raso na tungavani pansu. Kati pamagatak se bamena rabaso no ton panorit bimba mena mayo.
ny mpanao football mba mena maillot, ny mpanao basket sy mpanao volley mba omena baolina, dia ny mpanao kickboxing mba omena fitaovana. Za miresaka amintsika zao 3 taona foana mbola zoenina sa fasoarana fahitanareo amin'ny bandy aloha. Mbola fidanja tsara sa ka ameko nareo fa za mba tanora nanao baolina ihany mba nanao art martiaux ihany ta mbola tanora dia ameko nareo ka dia atao hitatsika eto, asehotsika eto ny fitaovana azy omena reto tanoratsika reto. Dia nanao antsy koa moa ny fokotany Nambompo sy ny fokotany Akatso Ambokariny. Dia io moa zany anjaratsika ny mba manomana sy manao ny organisation, dia asaonareo tena nay mivady. Ka rehefa manasa ianareo mandamina programma dia mifanatina ny fiaraha-miasa rehetra, dia tonga zay dia ampina zay azo ampina rehetrarehetra. Ka dia i madamo ako zany dia niresaka koa hoe misy ankizy be da be eo paster, misy ankizy be da be eo nefany raha nofokena amin'ny tapihavanana ny ankizy moa hoe dia hozaraina zany fa mba ny olona lehibe ny fampizarana. Fa za ozy izy mba anomana bonbon kely omena anreto zaza reto, satria zay mbola manana zanaka kely anakiroa koa mbola 5 taona sy 9 taona, dia mba misy vatomamy omena ny zanakitsika zany. Ka izy io tsy hoe anikavoky akoriny fa mba voninahitra ifanomezana mariky izay nofokena amin'ny tapihavanana zay. Dia ozy izy indray le olona tsy tia fihavanana, io ny fanao joro ontsika, io ny valaza nanompo sampy zay paster Mayol. Otoe orera oragoraga be. Dia atao aloha toranareo izy mirahalahy le tratran'le trangadavatra iny fa efa miaraka aminay eto izy. Tagana kely aloha nareo Rija sy Vaza ay karana maty reto izy mirahalahy enao izy mirahalahy dia misaotra azy mirahalahy zany efa miforma tsara izy io fa dia tena za zany nanontany ny anarany ngaren zany izy hoa tena anaranao moa zany izy hoe karana raha pasy ny tena anarako akarana azonao zany araka zany zany dia merci zany karana zany nalanareo an'le ry zany ary mbola misarina koa izy mbola boko sara ohatry zany koa raha Rija atao kaiky ato amin'ny forma tsara mihitsy efa daholy raha forma anareo lamba aminova dansa kely aloha dia rehefa nibandeha amin'ny tanàna ary joky le ry terikely ra karana aloha krikkrikkrikkrikry saotranao makasitraka zany. Ka dia efa mba vita ihany eo dia ny ekipan'ny 3CA zany no anolorana an'ilay maillot na rugby, fa miaraka amin'ny baolina rugby izy io dia maillot sorta miaraka amin'ny fôba reto zany fôba 20 ty fôba 20 zany hoany zareo fôba tena mitavazany miaraka amin'ny baolina tsy mivory. Dia ny maillot zareo reo zany mbola pany zany ty vita ty aloha fa mbola karakaraina izy io satria mbola mizerina, dia mbola mapetaka ny numero sy satria mbola tsy tena vita tsara zany. Dia miaraka amin'ny vola ao anatin'ny valopy zany mbola namboarana sy amitana ity maillot ty zany anatanterahana anazy 3CA. Ny maillot tsika zany efa ty le valopy ikarakarana an'le maillot etonga dia efa teneny zareo le vidiny izy vola efatra hety zany anaovana an'le maillot dia miaraka amin'ny bakiraro fanomezana izy vila zany mba miakana ty koa zany ie nefa vao manaty zany ny 15 vila ny fôba dia ny baolina
fa ny maillot zany dia efa vohomana ny vola eskely zany ny baolinatsika aloha zany dia miaraka amin'ny foba 22 foba zany iny a dia atsakanambony kely dia miaraka amin'ny vola efa tretsy ty zany a anaovana an'le maillot a dia atolotra atsika zany le izy rasipapana kely izy azafady avay le maillot aloha astikely aloha ny ambony aloha zay maty zany tsipikely ny ambony raisy mibolina ty bolina tsika avary Adidas, marque Adidas ary maillot de FCB Forsoro FC Barcelona FC Barcelona zany maillot ato équipe espagnole enjana be zany mindrefa mony bolina reo ok ary makasitraka makatelina iza tanora afaka mampitra maillot kely aloha fampidirina kely aloha ny ambony dia ampidirina kely ny sorta zany ao anatiny eo mahoitan'ny ekipan'ny ambompo ty ndray Chelsea ndray ty maillot ty rosorosy kely zany dia miaraka amin'ny volina ndray zany ny ekipa ato e mitsana kely io dia amizay matazana tsara ny ekipatsika materikely sa marosorosy kely aloha eo zany ny ekipan'ny Chelsea nahazo baolina nahazo maillot any jouerana domamany seza sisona besaka ao amin'ny pasteur rakoraka be mana dia manaraka an'izay baskety anakiroa baolina baskety izy tya tsy haiko ny marikany izy ty fa le Spalding NBA marika Spalding zany reto baolina baskety anakiroa reto dia atolotra atsika tanora rehetra andomany seza ambompo matsy azafady ambompo izy roa zany dia atolotra atsika mpanao baskety zany iny fa dia mbola manesa be mbola hoafy fa aza matahotra aloha fa manaraka mbola ho ataotsika eto dia miaraka koa baolina volley andony manzezy baolina volley satria sady manao baskety manao foty dia ambompo andony manseza miaraka ny baolina volley sy ny baolina baskety mba ampiasaintsika zany samy manana rairay avy zany miteny kely zany nareo e misaotranareo zany amin'ny fanafona fa tena mahafinaritra ny zava-pisotro tsara betsaka ny tanora dia ny fanomezana ato koa mbola misy koa ato ny fitaovana oetiny kickboxing zany ka mba kely masio kely hoe
C'est ça. Pasteur Mayol, fasira fa tonga dia navetivety zany présidana Andriamanitry efa vonona be amin'izao pasteur Mayol tonga dia sisy pasteur fa aza mianana satria zay tonga aloha ihany zay tonga aloha ihany pasteur okey aso alefa tsy miala stop tena Mayol tena mafeo dia manaraka an'izany ho an'ny ankizy dia misy karazana antsika amin'izay satria raha zao mizara bomboa manjary mifandrombaka misy mifanosinosikeo dia ny any arena mety tsy azo mihitsy fa rehefa mirava amin'ny fotoana dia izay ankizy mody rehefa bombo daholo mandeha mody amin'izay mety milamindamina lehibe indray mba mizara mofo ay nofokena amita mpihavanana eto amintsika zany dia misy bombo firy carton moa zafady zany efa anaty sase tsara tare ohatran'izao efa anaty sase ohatran'izao ho an'ny ankizy rehetrarehetra dia mba samy mahazo veta ve izy rehetra miadevitianareo raha tsy mpianty fa dia atonoteo rehefa avy eo reo karazana bonbon reo misy any amin'ny valonjato isa any izy ireo araka ny lazaiko hoe ity tsy hoe anikavoky fa voninahitra fanomezana dia mba maro je fipaliana zay dia mba misy dia misy karazana bonbon eo maniny madame ka izy io any carton fa rehetrarehetra dia mba samy mahazo veta ve izy rehetra miadevitianareo raha tsy mpianty fa dia atonoteo rehefa avy eo reo karazana bonbon reo misy any amin'ny valonjato isa any izy ireo araka ny lazaiko hoe ity tsy hoe anikavoky fa voninahitra ifanomezana dia mba marika zay fipaliana zay dia mba misy zavatra tonitra ka dia ny fety andeha ato ny ompo zany dia voakarakarainy zareo dia efa ataony zareo anaty sase zany mbola anao tsika rehefa mbopondray mbola tsika karaha miasa ely dia mety mba samy mahazo daholo fa atao zay mba hifampizarana amitsika rehetraka dia misaotra tsika daholo raha falitsika dia tao ambony daholo anao tanany asivy tega mafy ambony tanana ambony fanombombatana tsika oragoraka be dia misaotra tompokilay misaotra tompokavy ka dia afaka fotoana foikelikely eo zay mbola misy disy maintsy alena mivaky zany mbola misy mariazy vonjeny ka dia itsika hiaraka hifaly eto fa dia miraro soatsika rehetra samy hotain'Andriamanitra daholo dia rahariva mijery televisionna matv fa mandeha matv ty zavatra ataotsika ty rahariva aorinan'ny vaovao actualité amin'ny vaovao actualité rahariva dia mba mahita ny vaovao rehetrarehetra saritsika ireo mivoaka tele daholo manomboka amizao mbola anapoka be ny vajaksa aza miala mba hoavy izy ny vajaksa ahoenaoe dia tantarako eko aloha zalahy ny tantarako amin'ny pastera faravonira pastera dia saika nalaza satria tonga dia rege le hira fa za fotsiny tsy mety le nataoko satria ozy izy aho hoe aza mity ity tany tsikine tonga dia miandrea ampanao politika satria hoe elavy amy mahita fa midinay Madagasikara memy zao mitateraka le hira livajaksa zay na tsy nampalaza livajaksa satria tonga dia miady am Madagasikara zao iaraka amin'ny olona ty am Madagasikara tsy maintsy alefatsika ty avy re misy ololo pastera kolefatsika hoe aza mity Madagasikara asiorakoraka be aza mity ity
Lovanire tante Mine tambareza Urnarabe Mampalaelo anefatele kantutalu Mano vidire Mazabe sisinu Aizele Imabakaskara Yevaluva matikaka Yevaluva matara Mbola izara omby be awa mbola mijery ny vajakisa ihany zao ho atsika vehivavy efa nasitiko ny lehilahy Tutsaina teto ambony fampiavana aloha azo rivotsy olona io ny teny omenao misy rabeta be ny vahoaka malagasy rehetra zany tonga taty Ambohimantsesa ny mponina Ambohimantsesa Ambohipotanàna Ankatso sy ny manodidina firaisana faharoa ny vahoaka malagasy tonga rehetra miaraka natanteraka izay fampiavana izay mba
ho hitan'ny malagasy fa azo malagasy ataony miavana zany rehefa misy ny mpampiavana ary isaorana koa ny tokony andraikitra izy nambaratonga mpahefana nanomboka tamin'ny fokotany Andriamanitra sy amboko sy ny manodidina sy ny mpitondra fanjakana koa na ny lalana izay fampianarana izay. Isaorana koa ny tanora rehetra izay nanao koa ny fiambenana sy ny fikarakarana ny lanonana rehetra dia hita mihitsy hoe azo ampihavana ny malagasy olony foa ka le sotoavina malagasy hoe fihavanana zava-dehibe dia tsara zany mba ho atao modèle ny zavatra ohatran'ny teto ty faritra be hoe aleo zay moa slogan hoe aleo veritsika alakala mbola toy zay veritsika alakala mpihavana sambatra ny mpampiavana fiziny atao izy zanak'Andriamanitra totosa soama tsara teto zany zay raha mbola misy olona milaza zavatra afaka ohatran'izany dia efa fahavalo-pirenena mihitsy zany olona tsy tia fihavanana zany dia efa olona mpanapotika firenena sy tanindrazana zany nararotonao ihany le izy zany hoe na anaovana propagande amin'ny fotoana ka izay ho le tsy tia fihavanana zany le olona tsy tia fihavanana amin'ny tenany zany tadiavin'le olona zany dia famono foana ny malagasy ka rehefa misy ny malagasy mihavana dia propagande foana ny lazana anazy zany. Inona no mety hoe fepetra ho raisinao mba tsy tranga-javatra tahaka ireny intsony amin'ny faritra hafa? Ny fepetra fandraisana moa zany dia ny fihetsika nataon'ilay mpiambina ireny efa niraisina ny fepetra hoe mba tsy sy ny zavatra misehoseho ohatran'ireny intsony. Santatry ny fampiavanana ataonao pasteur ny mpiambina ity ary ny firaisana manerana ny district ny Antananarivo ao indray resaka io zany miakina amin'izay fanasana ataon'ny olona satria manko raha zany hoe ndeha hanao an'izany eran'ny faritra dia lazain'ny olona araka le fanontaniana atao hoe propagande zany fa raha ny olona hoe milanao se pasteur mba hitondra fampihavanana ty aminay kio dia za malagasy za pasteur zay tsy manaraka ny soratra masina hoe sambatra mpampiavana fiziny atao zanak'Andriamanitra ka zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy fa misy ihany koa manodika an'ilay izy hoe propagande nataon'ny pasteur Mayolina fa hitanao sy ny hevitra ao mahakasika an'izay araka ny kabary izay nataoko teo dia hoe miverina amin'ny sotoavina malagasy tsika atomboka ity fotony zany fihavanana zany satria ankehitriny manko ohatra hoe manakihana an'ireo rafitra rapetraka fa any ambony ny miainga ny fihavanana nefa ny fototany izay fototra tokony faneraseran'ny fihavanana tsy voajery mihitsy ka ity fotony no hanomboana an'izany dia misaotra amin'ny pasteur zay nanomboka an'izany ary izay no niteneniko tamin'ny kabary izay nataoko hoe aleo modely zao fanomboana fihavanana ity amin'ny fokotany zao ka hitarika hatrany ambony hatrany. Inona ny antso ataon'ny se fokotany ny vahoaka tarihany atony botoary? Ny antso dia mahafinaritra ny fihavanana izay aseho antsika ity amin'ny fokotany ary hiditra manerana ny Madagasikara amin'ny ray manontolo sy amin'ireo mpanao politika. Reny aloha ny tratra fa zay tsy tratra ihany koa dia mbola mampite hitratra hoe roviana aza ny tena ho tratra dia zay fatafavoaka moa ny mampalahelo dia efa saika any amin'ny firenena any Bangkok ho ny voatratra ndraiky io ny sokatra ohatran'izao taria Komoro ny nisy volamena zao kilao taria Maurice ny nisy andramena zao conteneur reny moa dia tsy mbola hita marina zay tena ny afarany inona ny zavatra misy mitranga satria misy ny taridrano akilahila misy ny mpanao raina azy eo anatrehan'ny fitantanana ny raharaha amin'izay fanondranana raha tsy ilaza fa tsy zay hoy fanondranana an'ireny are-pirenena ireny isika na ny olona ihany koa ary moa zao fa ondrana tsokosoko ny vehivavy ampiasaina ny Liban, Koweït, Arabia Saodita rehefa tongany moa dia efa iarahantsika mahita sy mahalala ny zavatra misy sy mitranga niara-ny fanolanana mizaka ny tserany aina satria misy ihany koa ny atao hoe sampandraharaha mikarakara ny fandefasana an'ireny fanondranana olona tsokosoko satria ny fanjakana dia efa namoaka lalàna ny hoe tsy tokony fandrarana an'izay fivoahana izay ny ministra mimponina tamin'ny fotoana androny Ramatoa Nadine Ramaroso tompoko vavy Nadine Ramaroso moa dia efa nisy niezaka izay nataony kanefa dia indrisy moa fa efa dia lasa nandeha ny ho lalana any amin'ny varotra ny fody izy asa raha nanaraka azy avokoa ireo ezaka rehetra izay ny tanterahany ny amin'izany fitsonjovana ny mponina izany fa dia reny ny zavatra misy mitranga asa re ho avy teny fifidianana miakatra trany ny isa izay hoe aneo ny fahavononany hirotsaka amin'izay hoe fidiana ny raha ihany aloha ny tsy maintsy tafiditra efa manomboka any amin'ny valovalo amby roapolo any efa nisy indray tamin'ny herinandro iny ny laza ny fahavononany
iroso amin'izay ny hoe isano fidina izay a dia tsy fantatra intsony tamin'ny herinandro lasa iny moa nisy fisehony zavatra hafahafa tamina mpitandrina iray izay efa fantatsika loatra isan'ny tena nisongadina ihany koa tamin'ity herinandro ity na mahakasika ny herisetra niantra tamina mpitandrina iray tsy isa fa ny pasteur Mayol moa zany a teny Ambohipo teny vohitry ny fo zay le fo izay moa fo rano mafana izay rehefa zao ny olona zao tsy tohinina na zavatra kely tsy eritreretina korery de efa iteraka zavatra tena ohatra zao raha ianao raha mandeha eny an-dalana fa ny olona mifanena sy hitanao endrika eny an-dalana vitsy no ahitanao hoe misy fitsikitsikina fa raha voadona kely de mifampivandravandra be ohatran'ireny endreny a ka ohatran'izany zavatra nisy nitranga niteraka fikorotanana sy fa maizan'ny fiaran'ny fikambanana moa zany ina moa zany le fiangonana apokalipsy eto Madagasikara satria ny ity fiangonana ity moa zany reny fiarakodia rehetrarehetra reny dia ny fiangonana avokoa ireny raha ny fahalalana azy a ka dia nisy an'izay ary dia efa nisantatra an'izay le fampihavanana izay sahady ny pasteur Mayol ary dia zay le hoe mandefitra homandina atao laferana fa tsy miaitraika ho vasoka atao lohalika eo anatrehan'izay vitsy ny olona amin'izao fotoana ny hoe manaiky an'izay le fandeferan'izay aloha amin'izao fotoana eny fa na de ireo mpanao politika ny eo anivon'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy moa amin'izao fotoana izao miteraka resabe eo anatrehan'le anjatonjatony lavitrisa izay tediaviny amin'ny fampandehanan-draharaha misy ihany koa ny fanadihadiana zay atao amin'ny hoe resaka kolikoly anga eo anatin'izany tsy fantatra intsony aloha fa de efa nitanterahana aloha e teny mivohitry ny fo izay mba tsy le hoe tao anatin'ilay fo rano mafana nanehoana ihany koa le hoe fo mitempo fitiavana ao anatin'ny fihavanana sy ny firaisakina ary ny fifamelana ao anatin'izay le hoe fifamelaran-tanana izay ka dia rehefa nazava ohatran'izay ny resaka dia na de nafana aza ny fo dia manao sahala am'le hoe fihavana molotra ka tezitra vao ny fanantona ho rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity zay nanoloana ny savorivory zay nitranga teny Ambobana Simbansina Amay sy ny fiaran'ny tondram-piambina ny pasteur Mayol dia nanatanteraka valandresaka amin'ny mpanao gazety ny pasteur Mayol eny amin'ny hôtel Anosy ya ohatr'izay moa zany nitranga zavatra teo fa rehefa tonga tany an-trano moa za dia neny amin'le taba be ao ny tobile tsy afaka dia lasa mihitsy any nivoaka hoe andeo zaho any hijery zany situation zany fa izao roko aloha ny voameraka andrimpandrefatra satria na anatin'le sahotaka be amin'le vahoaka be eo dia zareo ndray dia tena miaro mihitsy nyteny tao hoe mifampiresaka tamiko ka miaro anao koa ry zareo hoe sao dia hoe mety misy hoe fihetsika hafahafa zany fa le vahoaka ndray moa tsy naninana mihitsy zany le vahoaka zareo tena pasteur ozy izy tena vonjeo ny baikely fa tena azavela ohatra zao fa mba mangataka anao zay avairy zalahy dia za moa tena zareo ndao fa karakaraika fa tsy maintsy zao dia zao dia mandeha any aho mamoaka an'ireo le zalareo fa zany olona eto Ambohipo tsika olona eto Ambohipo mpiray tanàna tsika ndray veny andeha hifamono tsika ndray veny andeha hifampifahavaly fa izy moa no tokony hiambina anazy hiaro anao raha tsisy tsika eto tanàna dia hoe hoe pasteur merci zany fa mangatany mba avoaka ry zalahy mba avoaka ry zalahy zany dia rehefa mba avoaka zalahy nge dia milamina zay ozy izy fa le baikely mba miasa tsisy asa ozy izy rehefa izy ndray voatazonana zay zany a efa nialatsiny tamin'ny vahoaka tamin'ny izy vralahy nialatsiny koa tamin'ny lehiben'ny fokotany dia nandray andraikitra ny amin'ny famohanany zareo sy ny fikarakarany zareo ary mbola tsy de salama zany teny tamin'ny hoe dao fa raisiko andraikitra ho any fikarakarana ny fitsaboana rombralahy amin'izay mbola mety tsy fahasalamana ho avy zareo teny tamiko hoe pasteur zay izy mba mangataka aza mba torena zay ozy izy fa tena ina no anay vady amanjanaka hoe sososo dia tsisy pasteur mitory olona zany hoa tsika ray tanàna eto tsika ifanometanana zary aloka anareo tiako ahoana moa zany mitory anareo taorin'izay dia nandeha teny amin'ilay toerana nisy ny savorivory ny pasteur Mayol ary naneo fialatsiny ampahibe maso tamin'ireo fokon'olona teny Ambohipo voalohany dia misaoraberaka tsika rehetra tsika ponina eto Andohamarobe zao sy ety Ambohipo zany mba afaka lamany ny antso mba ifampiresaka hitondran'le fampihavanana zay tokony ataontsika eny amin'ny zavatra nitranga omaly voalohany indrindra dia mametraka ampialatsiny be tabe mihitsy satria dia karo zavatra tsy nety ry zareo le mpiambina anay reo rehefa nandraisanay fepetrika nanomboka tamin'ny omaly arivo zareo reo zany
rehefa mifampiresaka androtota niaraka tamin'ny tompona ndraikitra sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna dia niravina ny olana kanisy ny fanodorana omby roa nataon'ny paster Mayolla ho nofika amin'ny tapiavanana ho an'ny mponina Ambohipo sy andohana Mandriseza. Orakoraka sy fakasitrahana no nasitrin'ireo vahoaka maro tonga teny toerana ka tsy nanaiky izy ireo raha tsy nanatitra amin'ny paster Mayolla hatrany an-tranony. Arak'izay tokoa dia izay tsy miady olombody fa ny tofo mamosavy so fianatra tsara fanao mendrika fakataka menina be mihitsy hoe efa tamin'ny enina koa ngambany somary maizimaizina tsy ela amin'ny zavatra hay fa makifindra amin'ny anankiray moa zany ny paster Mayolla izy ihany koa efa hitantsika fa efa milay ao anatin'ilay zavatra ohatraohatran'izay dia fantatsika loatra fa izy omban'ny ray dia ilay Andriamanitra efa niantso azo amin'ny asa tsara rehetra hitantsika arak'ireny fa tao anatin'ny filaminana sy ny fahatoniana tanteraka nandraisany vahoaka azy tao anatin'izay le resaka hoe fampihavanana izay heverina hoe sofianatra tsara fanao mendrika fakataka ve anjarany tsirairay ny mandray ny lesona eo anatrehan'ny zavatra misy alan'ireny firifiry re ny mpanao politika izay mba manana hoe tena mbola nateo azy ny fitrotroan'ny vahoaka ohatraohatran'izao teo anatrehan'ny zavamisy dia rehefa mba nisy ny fifanazavana ny resaka dia ohatraohatran'izao ihany ohatran'ireny zavatra nisy zay ka irosona ny fifidianana hoy dia ny fifidianana filohan'ny firenena idirina any amin'ny repoblika faefatra zany zay afaka volana vitsivitsy isisa fa isaisaina eo ihany dia efa samy miezaka tamin'iny herinandro iny dia nisy ny fampisehoana tamin'ny fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety an'ilay logiciel zany izay itsirihana an'izay lisy-pifidianana izay hoe ahoana sy ahoana sy ahoana inona sy inona sy inona no tokony tanterahana mba sazema moa izy samy fahendrena zay dia ilazako azy andikako azy amin'ny teny malagasy mba tsy hanasiana sira azy mba tsy dia tena isy loatra ny hoe indro kely mpandrafitra fa mba tena ny tonga lafatra moa tsy misy fa ny ezanany mba anakaiky an'izay ity fifidianana ity mba tsoatran'le fifidianana teo alohan'ity izay ho tanterahana ity ny zavatra isy sy tranga dia leo misoroka toy izay mitsabo mba tsy hanao sahala misorobato n'ilay jamba ka vovo ilana mba tsy hoe fanafody aorinan'ny fahafatesana ny filohan'ny tetezamita moa tany amin'ny tanàna ny kely maso tany tany Chine zany dia niaona tamin'ireo mpianatra malagasy zay atao hoe mpianatra malagasy zay efa fantatsika loatra nisy n'ilay tantara fahafatesan'ilay mpianatra iray tany vokatry ny tsy fananany vola hiatrehana ny fitsaboana azy efa tonga soa teto an-tanindrazana moa ny nofo mangatsika an'izay tovolahy izay ary dia nisy ny fionan'ny filohan'ny tetezamita tamin'ireo mpianatra dia ataoko hoe ny akangasisana anamborana ny vary sisa kavandra voaloboka sisa ny otazana ny tapaporoana sisa tsy may eo anatrehan'izay ary dia fantatra ihany ny zavatra sahala amin'ireny ny zavatatra ihany ny fampanantenana ny hoe hojerena akaiky ny momba anareo sy ny ohatran'izay tsy maintsy zany foana fa raha tsy mahafoy kakana hoy tsy mahazo trondro fa dia matorotorifa naterana hena eo anatrehan'ny zavatra misy asa anao ahoana ny fiatrenan'ireo any amin'ny firenen-kafa izay ny any Frantsa ohatra maro saika mahenika ny zorony efatra sy ny lafiny valo moa ny fandratoana fahalalana sy fahaizana ho an'izany mpianatra malagasy izay sendra ny vitana tsara ka mba nahazo an'izany na dia tamin'ny lafininona na dia tamin'ny lafininona fa atrehana aloha ny fifidianana misy indrindra ny resadresaka ny fanaovana tamina tompona andraikitra iray ny dokotera vondosoa raha faralahy malala hoe hainakeo anie mba mamonjy ho amin'ny soa anao ny soa ho asoavina eto amin'ity tanindrazana malala ty hiary ny tena fahalalana isika ka dia trandraka telo olona telo izay mitady antsy mitady anambaka mba tsy isian'izay dia ho arahantsika ny fanazavana izay entiny indrindra hiatrehana amin'izay fikirakirana ny solosaina mandritry ny fifidianana izay raha mpitso alady kosa no manome fotoana ireo mponina eny amin'ny fokotanina Ambohipo sy Mandriseza ny paster Mayolla ary isy moa ny fanatanterahana ny nofikina amin'ny tampihavanana isy ny ombovonoana taoriana indray ny zavanitranga voatsela akory zay araka ny fotoana izay ny fanomezan'ny paster Mayolla sy ny mponina Ambohipo sy andohany Mandriseza dia raha ampisy no hanatanterahana ilay korana be aminona omby ary koa androrana fitaovana ho an'ireo mpananao rugby, baolina kitra, kickboxing sy ireo mpananao fanatanjahantena eny an-toerana raha araka ny resaka dia fantatra fa efa vonona avokoa ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fotoana raha ampitsy io dia akotrika ny fiarahana amin'ireo fokon'olona Ambohipo sy andohany Mandriseza. Fantatra ihany koa fa dia tsy ny eto Ambohipo sy andohany Mandriseza intsony irery no iarahan'ny paster Mayolla miasa fa ho avy ny fiara-miasa amin'ny fokotany rehetra mandeha any Madagasikara ary efa eo am-piandrafetana sy famolavolana izany ny teknisianina avo lenta ao amin'ny serasera miara-miasa amin'ny paster
ity mpitandrina ity izay mbola manamafy fa ny fiavahany dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny ampandroso'ny firenena ka aminy dia aleo very sy kalakalam-bola toy izay very sy kalakalam-pihavanana. Mimarana io ihany koa moa no niona ny pasteur Mayola tamin'ireo mpintsy vahoaka ary olo-manakaza sivily sy miaramila miaraka aminy ka nanatanterahany fitaom-pivavahana lehibe teny Ambohijafy. Nandritra io fotoana io dia mbola nanao afisany hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminina azony telo ambin'ny folo taona lasa izay fa dia ho lasa filoham-pirenena malagasy izy amin'ny ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Nangorom-potsy ny tokotany malalaka ny fokontany nandohan'ny Mandrosezatra sitry dia avahoaka marobe no tonga namaly ny antsy ny pasteur Mayola tamin'ny fantanterahana ilay nofokena amin'ny tampihavanana izay nanolorany omboroa ny fokon'olona. Nilaza ny pasteur Mayola fa aminy dia aleo ny very tsy kalakalam-bola toy izay very tsy kalakalam-pihavanana ary mbola ny ampiany ihany koa fa sambatra izay mampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia zava-dehibe atsika tsy hamoafota maro tsony fa dia izao ny firaisan-kina ny firaisan-pony fankatiava tsika samy eto amin'ny tifaritra Ambohiposy Andohalo sy ny manodidina tety ny firaisana faharoa itsika ny tokony fanometanana zaza dia lazaiko anareo araky reny resako reny ozy izy reto ekipa rehetrarehetra reto ireo paster ty Ambohiposy sy ny manodidina firaisana faharoa zay miambina anao dia io ny porofoin-jareo io ny alizy fa rehefa mba mivoakany ianao mpiambina anao miambina anao fa reto amin'ny tanàna manomboka amin'izao aza matory ianao fa zay mpiambina anao asiorakoraka be zany za ty manko azan'ny olona mana indrindrandrindra fa ampanao politika tsy mahazoazo ahy mihitsy atahoran-dralà mafy mihitsy dia atao zay fomba anapitena atao zay fomba analana baraka dia aratsiana izy azay dia fironona daholo zao rehetrarehetra zao amizay olo zany ny olona zany lasa soty aty ankalo dia vity pasteur Mayola Bobo zalany vita fa pirofo fa mijoro tsara tiako zao eto Bobo oragoraka be Afaliana sy fankasitrahana moa no nasehon'ireo fokon'olona ny fahatongavan'ny pasteur Mayola teny an-toerana akana dia nirosaka aza ny olona dia tsy nisy niala fa dia niaritra hatramin'ny farany. Nisy ny efisaorana izay nataon'ireo solotenan'ny fokon'olona sy ireo tanora mpanao fanatanjahantena izay notoloran'ny pasteur mivady fitaovana toy ny maillot ball ary ireo kojakoja ilaina amin'izany. Anisany nahazo ny anjara ihany koa ny mpanao rugby, ny basket ary ny kickboxing. Tanora mantalenta tao tanàna ihany koa no nafana ny lanonana teny fa tsy nisy ny fakana artista na hampanakanto malaza avy any ivelany. Izany natao ny pasteur dia mba anampirofoana fa tsy hijery hirahira no nahatongavan'ireo olona teny ary tsy propagande akory no natao.
raha araka ny fantatra dia tsy ny eto Ambohiposy Andohanimanitra izarery intsony no iary asan'ny pasteur Mayolla fa ho avy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara ary efa eo ampandrafetana ny famolavolanina izany ny teknisianina amin'izao fotoana izao ity mpitandrina ity izay mbola manamafy fa ny fihavanana dia tena zava-dehibe tokoa raha tiana ny ampandroso ny firenena. Kabary izay nataoko teo dia hoe miverina amin'ny sotoavina malagasitsika atomboka ity fotony izany fihavanana izany satria ankehitriny manko ohatra hoe manakihana an'ireo rafitra rapitraka fa any ambony miainga ny fihavanana nefa ny fototany izay fototra tokony faneraseran'ny fihavanana tsy voajery mihitsy ka ity fotony no hanombohana an'izany dia misaotra amin'ny paster izay nanomboka an'izany ary izay no niteneniko tamin'ny kabary izay nataoko hoe aleo modely izao fanombohana fihavanana ety amin'ny fokotany izao ka hitarika hatrany ambony hatrany. Antso dia mahafinaritra ny fihavanana izay aseho antsika ety amin'ny fokotany ary hiditra manerana ny Madagasikara amin'ny ray manontolo sy amin'ireo mpanao politika.